Tia-pianatra amin'ny herinandro ahoana no amoahana ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Ahoana ny famoahana ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Fa anontany anareo misy aminareo ve mino an'Andriamanitra hoe malemy? Inona ny tianareo? Tady hery ve nareo? Sa mitady fahalemena? Tena misy hery vonina ho antsika marina ve? Dia karazan-kerinina ary no vonina ho antsika? Hitanareo antsika fa hoe mahery Andriamanitra fa hoe mba afaka izarany heriny amin'ny fiainantsika marina ve? Baiboly milaza fa raha ny hery izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, ary zany nanafaingana ny tenanareo mety maty. Inona ny dikany? Zany mampatanjaka anao, mampahery anao, zany mampihetsika anao, zany mampandeha anao. Eny hoe zany no anery anao izay ilaina ataonao amin'ny fiainana. Tsy misy menomenona, tsy misy fitarainana, tsy misy ngonongonona, tsisy fitarainana. Tsisy monomonona, tsisy fitarainana. Zany no ampanao sy anao izay ilaina atao amin'ny fiainana. Firy aminareo sao no manamarika fa nisan'andro tsy dia arak'izay tena nilanao azy teny foana? Ary matetika azy ianao manana volana vitsy na koa dia taona ray mihitsy izay tsy mandeha arak'izay nilainao azy. Dia amin'ireny fotoana ireny mila miazona tsara sika dia miorina dia miady tsara ny finoana, dia tsy mamela ny fahavalo angalatra amintsika, ny fanantenana sy ny fahitana dia ananantsika ho an'ny fiainantsika noho ny teny fikasan'ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika. Fa na dia amin'ireny andro sarotra ireny aza mbola afaka mitondra olona tsara sika, mbola afaka mitsika eo amin'ny herintsika, mbola afaka mandeha amin'ny fiadanana, fa tsy amin'ny herintsika izany fa amin'ny herin'Andriamanitra. Ary tsy hoe mahery fotsiny Andriamanitra fa te ameno antsika koa izy, ameno antsika amin'ny heriny. Dia tiako takatrareo zao tsy eto amin'ity toerana ity ihany androany fa maneran-tany ihany koa, fa ianao tsy voatery iaina fiainana malemy be filana mahonena mampalahelo dia zara fa izy Jesosy tonga mba ananantsika fiainana sy ankafizantsika izany amin'ny fahafenoana dia feno mandra-pitobany. Tsy afaka mampanantena fiainana tsisy olana anareo tsy afaka mampanantena finoana anareo fa na manahoana ny habe'ny finoanao fa zany tsy manakana anao tsy anana olana akory. Dia arak'izany matetika rehefa manao fijoroana mafy hanompo an'Andriamanitra sika dia eo ny fahavalo ny tena manohatra antsika sy manao izay angalarana ny finoantsika. Hoy ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana 1:7 raha varavarana lehibe ny vaovao azoko miasa tsara nefa maro dia maro ny mpanohatra. Ka za zany tsy teny anareo dia tena tsisy olana mihitsy nareo, fa ny teny anareo hoe manoatra noho ny mpandresinareo amin'ny alalan'i Kristy izay tia anareo. Efa teny hoe manoatra noho ny mpandresy ianao, tsy mila miezaka no amin'izany fa efa izany ianao. Ny any ilaina ataonao dia mianatra mino izany dia mandeha aminy. Satria hitanareo ninona natolotr'Andriamanitra antsika tamin'ny alalan'ny zanany Jesosy Kristy, ary zany natolo izany dia tena mahagaga. Fa tsy eo amin'ny fiainantsika mihitsy zany raha tsy notsika aloha. Ka tia anontany anareo androany, nareo ve mino fa ny herin'Andriamanitra dia efa vonana ampy anareo anao izay ilaina ataonareo amin'ny fiainana miaraka amin'ny fifaliana feno dia fiadanana. Ka ninona mitranga amin'ny olam-piainanao dia mbola afaka nio fitahiana ho an'olon-kafa foana ianao ve mino fa ny herin'Andriamanitra dia efa vonona ho anao ho an'izany karazam-piainana izany? Amen. Zao raha inoantsika fa hoe vonona izany dia mila makantoka koa sika fa hoe haitsika no mampiasa izany. Ahoana ny famoahana izany amin'ny fiainantsika? Satria hitanareo tena mahafinaritra tonga amin'ny zavatra tahaka izany dia mandray olona amin'ny tenanao mikasika izany. Fa ilay resaka dia hoe ary saika amin'ny tenin'ny olona amin'ny konferansiko foana fa hoe tena azo afinaretana sika fa mbola mody ihany koa nareo. Tena ilaza hoe anao karazana zavatra magaga sika amin'ity herinandro ity dia ireo olona rehefa mody nareo dia hiova daholo ny rehetra ary tsy hijanona amin'ilay olana izay efa nananao tamin'ny ianao niditra teto intsony ianao fa sika rehetra malala fa tsy izany ny zavatra mitranga. Na zany aza afaka miova ianao
de za koa afaka miova ary ho anareo zay mijery fahita lavitra naizanaiza misy anareo afaka miovonareo fa ty tsika hovain'andriamanitra foana antrangampianatsika fa marina de lina kokoa amin'ny fanovanatsika izy mihoatra ny anovana antrangampiainatsika satria rehefa miovy sika araky ny tovitsika amin'i Kristy no itombo ny herin'ny fanamasina andehanantsika ihany koa ary enan'ny fikasian'ny olam-piainana ihany koa de ino inge zao lazaiko zao hoe rehefa mianatra mampijanona ny fikasian'ny olam-piainantsika sikisika de avy eo zany andeny de voly de hitady olo-kafa sairanina sy ho atao tezitra indray ka raha tokony homana ho amin'ny herin'Andriamanitra de mila tonga amin'ny toerana iray ianao aloha zay hitanao zany ao anatinao ao hoe malemy ianao manana fahalemena ianao fa manapetra ianao Andriamanitra tsy manapetra zany fa isika no voafetra ary ankoatra azy tsy afaka vita inona manandanja zany isika za zao manana teny 1 2 3 4 5 6 zay teny hojerentsika andresy lahatra fa hoe ny fahalementsika de tsy tena manao fahasamihafana loatra raha aintsika ny manao an'Andriamanitra amen'ny fahalementsika amin'ny heriny fa isika mantsy vesara n'ilay tsy vitatsika loatra de tsy tena faly loatra amin'izay afaka ataon'Andriamanitra ihany koa hitanareo ninona tsy vitanareo na tsy vitako ihany koa Andriamanitra afaka mavita ary ny fahagagana tsy mandeha amin'ny tsy vita zany fa miaraka amin'ny mavita izy amen ka tytsika ny ala amin'ilay teny hoe tsy vitako fa tytsika ny ala amin'ilay fehezanteny hoe tena sarotra izany tena be loatra ho ahy zany tsy vitako zany tena tsy arotro zany satria raha araka zany raha tena fenony herin'ny fitsanganany maty mariny sika zay nyresahan'ny Paoly ao amin'ny Filipiana 4 hoy izy hoe eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty na de mbola ao amin'ny tena zaka inona ary zany no lazainy misy ny hery vona ho atsika ninona mitranga manodidina atsika de afaka miarina amin'izany sika hitanareo ny voromahery de ao amin'ny soratra masina jerentsika voalohany de ny Isaia 7 zany ny Baiboly milaza fa afaka misandratra amin'ny helatra tahaka ny voromahery sika inona ary moa dikan'izany hitanareo ny voromahery tsy matahotra tafiotra zany araka zany manana ilay antsoina hoe vision tunnel izy de afaka mahita tafiotra avilavitra izy na de tena lavitra be azy zany de isika mila tena manana fahalalana tsara fa hoe isika tsy anaiko tapohana fa hoe efa mahalalana de mbola tsy miatra aza ny fanafihana ny hoe inona ary no ataon'ny fahavalo de efa vonona sy saitsika mialohan'ny anomboan'izany olan'izany ary sika de efa vona hivoaka ho mpandresy orin'izany de hoe manoatra ny mpandresy midika hoe efa hainao fa manana fandresena ianao mialohan'ny atrianao ny olana misy olona afaka manana fahatokina feno ve zao alala fa mialohan'ny ka ianao zany tsy voatery iaina tao ohatrany amin'izay hitranga rapitso tsy voatery iaina tao ohatra ianao ny amin'izay hitranga amin'ny fiafaran'izao andro zao betsaka zao ny olona mantany aho hoe inona ny tena ataoko amin'izao andro faran'izao ary tena milaza tsotra amin'zareo aza tsy tena pahay ny amin'ny farandro fa tena manana saina ampy mba tsy hidirako amin'ny zavatra zay tsy haiko loatra sy tsy natao ahy fa manana filozofia tsotra mikasika an'izany fa mety tsotra loatra aminareo zany fa ianareo mety te hanany amin'izany raha tianareo zany tsy manino zany fa ny filozofiako de hoe raha matoky an'Andriamanitra ny amin'ny tsara amin'ny fahafahako de ataoko zay inoko fa asainy ataoko de izy no ikarakara ary raha manoatra noho ny mpandresy de afaka manana ny fahatokiana zao fa ninonina mitranga amin'izao farandro zao de afaka atreatsika zany dikany hoe manoatra noho ny mpandresy tsy voatery ataotra zay hitranga rapitso ianao na hoe inona no hitranga rehefa retirety ianao na hoe inona no hitranga am'tiana koa hoe zavatra afiana koa satria ianao hoe zaho amin'i Kristy ary lay hery zay nanangana azy tamin'ny maty no mitoetra tao anatiko de za afaka mahavita de mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny Kristy lay pampahery mahavita fa tsy hoe tsy mahavita fa mahavita
de makaina kely aloha de meo federan'andriamanitra. Isaia 7:20. Ataoko izay hijerenareo retoeny tsirairay reto satria mahita afa. Toa mamaika loatra sika matetika ary afaka tany saiko aminareo daholo zany efa tiako hijery koa nareo. Isaia 7:20 ary androany zany tena tsotra ataontsika eo ambony lohanareo zany de tsy voatery hitady zany nareo. Mampatanjaka andreraka izy ary izay kely hery de omeny hery be ataony zay itombohany sy ivoarany ka na de nandeha teto azy ianao zany na tsy aro tahaka ny hoe tena tsy efa hatana zany tsony a de afaka miankina amin'Andriamanitra ianao anome hery anao, amelolanao eo amin'ny toerana io indray androany de aniraka anao ivoaka anomboka vaovao indray ary tsy hiala mihitsy. Manome hery ndreraka sy ireo malemy izy, tsy manome hery zay efa mahery izy fa manome hery ireo zay mila hery ary Andriamanitra tsy manome fahatan'ny heriny zany. Andriamanitra tsy hanome antsika ny hery nipetrahana fotsiny ao am-piangonana de hijanona eo mandra-pahafisaky ny fipetrahana de tsy hanao ninonina fa mpanafana seza fotsiny. Amen. 9:30 na ny zatovo azy zany ndika fa na de ny tena tanora azy ren'ilay tena salama be reny de mety ho reraka ihany ary na de ny zatovo aza de mety ho tafitohina mafy. Zao zany tsy hoe tsy fahombiazana fa milazany hoe tsirairay de samy manana fetrany tsy misy an'Andriamanitra. Ka na tanora manahoana ianao na salama manahoana azy ianao zao na manatsaina manahoana ianao zao ninina iverinao fa ho afaka ataonao, tsy maintsy mbola aneo fahalemena eo amin'ny fiainanao foana. Isaoran'Andriamanitra ny amin'izany satria raha tsy manana fahalemena isika mety tsy mahitady azy zany. Amen. Ka Andriamanitra nanao fahalemena ao anatsika rehetra mba tonga antsika hitaraina amin'Andriamanitra foana. Andriamanitra mila anao sady tsy isika na tsy eo ianao. Fa ireo zay miandry an' Jehova kosa, ary miandry an' Jehova tsy midika hoe mipetrapetra-potsiny tsy manao ninonninona. Zany miandry an'Andriamanitra zany tena mihetsika ara-pana tsara mihitsy. De mivavaka ianao mitady an'Andriamanitra de mity an'Andriamanitra ianao mankato azy fa ianao kosa manda zay atsoiny ny Baiboly hoe asan'ny nofo, manao zay anaovana ny tianao satria ianao efa nianatra fa hoe raha tsy manana ny planina ny ianao de tsy ety ihany koa ny ianao. Misy olona ve efa niezaka nanao zay atateraka ny planina kanefa vao maika nanao zay ampitombona ny olana indray. Mazava ho azy samy efa nandalo zany sika. Zany zao isan'ny fomba zay ahitantsika fa mila miankina amin'Andriamanitra sika. Fa zay miandry an' Jehova de mandroso hery kosa elatra ny akara ny anakaiky an'Andriamanitra tahaka ny voromahery manatona ny masoandro. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Tsy tianao ve zany iazakazaka fa tsy ho reraka? Fa afaka miandrika izay mitranga eny an-dalana eny izy de tsy reraka na ho sasatra na ho torovana ka tsy ary hoe tena tsy vitako sony ty. Fa sika zany afaka mahazo ilay karazana fiainana jeren'ny olona de lazainy hoe tsy haiko ny mahatonga anao faly tahaka an'izao fa inona mitranga fiainanao? Ahoana ny mbola ahafahanao miaraka amin'ny olo-kafa miaraka amin'ireo olana rehetra misy eo amin'ny fiainanao? Ho ianao hoe fa tsy amin'ny heriko zany na ny tanjako fa amin'ny alalany azy. Fa ny voromahery mahita ny tafiotrana de lavitra azy ary maka tombony amin'izany tafiotra zany izy. Hitanareo ny tafiotra eo amin'ny fiainantsika de misy tombony satria manao zay hitadavantsika an'Andriamanitra, manao zay hitadavantsika azy zany. Firy aminareo zao nefa nahita fa rehefa manana olana be ianao ka ny farany ianao nahita hoe tena efa nihoatra ny lohanao zany de eo mihitsy sika no marina ny tena mitady an'Andriamanitra mifatratra amin'ny fotsika. Eo ny magaga ny fotoana hitantsika ho an'Andriamanitra, ny alavan'ny fotoana lantsika mambavaka hitadavana azy de amakitsika teny rehefa tapidalaka lesika. Fa magaga koa ny afohan'ny fotoana lantsika rehefa mandeha tsara daholo ny rehetra. Re olona mahita karazam-potoana maro an'Andriamanitra sika rehefa voadona mafy ka nianatra tamin'Andriamanitra efa ela be. Hoy izy hoe nahoana moa raha manao tahaka ny voadona mafy foana na de mbola tsy tena zany aza ny manjoanao aloha satria ny marina
isika ngeka tsy tafavoaka isika zany marina de tena tsisy ilanantsika mihitsy raha tsy misy azy ka ny voromahery miandro io tafiotra io ka rehefa mipoka zany tafiotra zany de mahakasika azy zany mampiakatra azy anakaiky ny masoandro satria ilay heriny zany manampy atsika hiakatra anakaiky an'Andriamanitra ary ara-baky teny ny voromahery manodidina ilay tafiotra de mijery sy mizaha zany mba handalovany an'izany. Manao zany sika rehefa anaty fiaramanidina matetika ianao mila mandalo tafiotra ary toa hafahafa ihany zany fa rehefa avy mandalo zany ianao de tonga am'ilay toerana zay avy ianao milamina de mijery ambany ianao mandram-pandalonao zany fomba tian'Andriamanitra iainantsika tiany tsy ataotry reny tafiotra reny sika. Tsy haiko aloha ny aminareo fa za efa tena leon'ny fanainy mikasika izay nitranga manaraka foana. Amen. Tena mahafinaritra ny tsy fananana fanaina ny tranga manaraka satria hitanao fa ainao fa Andriamanitra fehizany ary manao ny zavatra rehetra hiasa soatsika izy raha mitioty azy sika sy matoky azy. Tena mahafinaritra ny fananana izany fatokiny izany. Salamo 9:2 Davida mpanao salamo milaza hoe mamindra fo amiko Jehovah. Mamindra fo amiko Jehovah fa reraka vizana sy mihamalazo. Sitrano a Jehovah fa mizozo ny taolako. Ka Davida lay mpanao salamo lehibe no lasa mpanjaka lehibe no tsy nanana olana nylaza hoe raha ny ato anatiko malemy aho. Tsy misy zava-bitako tsy misy an'Andriamanitra. Hitanareo ny olona miheviteny ho mahavita ny zavatra rehetra tsy afaka mahazo ny fanampian'Andriamanitra fa mila miandry sy mandreraka ny tenanao ianao aloha. De avy eo amin'izay za tena mino ary tena ndresaka tamin'ny olona lalany amin'izao any volana faralasa teo satria olo io de tena latsaka anaty olana nandritra ny taona maro de zao izao manana fahafana miona amin'Andriamanitra ka tena niova tanteraka daholo ny rehetra ary ny fanontaniana de zao hoe nahoana no zao, nahoana ny tsy 4 taona taloha, nahoana ny tsy 5 taona taloha. De hoe za tena mino fa Andriamanitra efa niandrinao mandra-patapitra izay Zakao taloha. Matetika sika manao hoe Andriamanitra tsy vitako ty fa tsy everitsika zany satria ny ampitsony iny sika manao planina hafandray. Marina sika manana hevitra hafandray ny amin'izay anitsitsika an'izany de mbola miandry indray Andriamanitra mba atakaratsika hoe tsy mety ndray izany. Hitanareo rehefa niandry ny teny fikasana i Abrahama sy Sarany amin'ny zanany tena leon'ny fiandrasana zareo tahaka atsika rehetra koa de nahita hevitra tsara amin'izay ry zareo. Alainao mpanompo vaviko de manambady azy ianao afaka ataona vady faharoa izy. Tsy haiko hoe ahoana ny vehivavy salamasaina izy any manome vady faharoa ny vadiny fa tsy haiko zany aloha zao de tena adalana mihitsy raha saineto ary mazava ho azy fa de tena be voky izy ary io niteraka olana be teo amin'ny Agara sy Sara io ka de nananjanaka izy de io zany no 13 taona manaraka niendrasana ndray akoatra zay fotoana rehetra efa niendrasany taloha. Niatrehanareo fotoana nisy olana efa niezanana antsinany zany. Re olona sika ve zany mila mianatra ny tsy hetsika amin'ny nofo fa andeha amin'ny fanahy. Rehefa niteny Andriamanitra hoe mihetsika mandeha sika ary rehefa hoe mijanona de mijanona. Rehefa milaza izy hoe andraso miandry sika ary rehefa milaza izy hoe mandeha lasa sika. Fa mila tonga amin'ny fiafaratsika isika de matetika araky ny falianao eo sy izay miaraka aminao eo sy ny freharianao eo zany de zay ny mahaelany sasany amin'ny hafa. Hitanareo ve zany tena za ola matanjaka za mahay ianao ve manana olana mandray fanampiana amin'ny olona. Nareo ve matahotra mangataka fanampiana amin'ny olona. Nareo manana olana amin'ny famelana ny lasa. Nareo ve maditra mirehare. Hitanareo ny Baiboly de miresaka zavatra tsy tena tsitsika loatra no resaka azy zany zao de resaka fahavakisana. Zany koa de karazana olony finoana zay hevenao teo reny teny ratsy reny ohatrany hoe
fa ny marina dia hoe mila vakian'Andriamanitra ilay olona ivelany. Dia tahak'ilay vehivavy izay tonga niaraka tamin'ny tavoahangy alabastara feno menaka manitra izany izay nanosorana ny Jesosy. Mila ny vakiny le tavoahangy aloha, mila ny vakiny ilay fitoerany. Ary betsaka zavatra tsara ao amintsika izay nataon'ny Kristy ao amintsika tamin'ny alalan'ny fahasoavany, fa tsy manao ninina azony izany sika, fa mifahateram-bavao dia ataonao anatsika izany. Ary tia nivoaka amintsika izany dia lasa zaraintsika amin'ny olon-kafa mba hiderana azy. Fa raha izany mam'izany izany zavatra tsara nataon'Andriamanitra ao amintsika izany dia ny fehezina sy ny dina anaty nofo maditra. Fa io nofo io mila fehezina. Dia betsaka aminareo, sasany aminareo zao izay mandalo olana amin'ny fiainanao, izay tena alanao sy amavonao, isy andro hitanao fa reny olana ireny kay no tena namana mpanampy anao. Tsy nonareo azy ao fa tadavo afaka 10 taona. Marina izany. Firy aminareo no niatrika zavatra ratsy tany amin'ny lasanao zao, fa raha mitodika ianao ry olona afaka milaza hoe izany zao nampanakaiky an'Andriamanitra. Zao, le resaka izany dia hoe afaka no akaiky an'Andriamanitra ianao, tsy voatery andalo izany lalana izany. Fa hitanareo efa tafiditra tao anatin'ny ataoko moa izany hoe isika maditra dia mirehare dia te hanao izany rery dia te hankalaza sika dia tena sarotra ny miankina amin'ny olona tanteraka izany. Matthieu 5:17. Rehefa tao amin'ny sany Getsemane Jesosy ka nangataka ny mpianany mba hiara hivavaka aminy, tsy maharitra ora ray miaraka amiko ve nareo? Fa dia sondritoritra zareo. Dia hoy izy hoe mifoaza dia mivavaha, ny fanangy mety fa nofo no malemy e. Ka hitanareo izany ninina fandriana tsara ananako ary ninina fandreseko tany amin'ny lasa tany tsy mampanantena fandresena androany izany raha tsy miankina amin'Andriamanitra androany. Ny fiankinana tamin'ny omaly tsy manampy androany fa mila miankina amin'ny androany. Manolotsaina mba hanao isan'andro ianao hoe Andriamanitra tena tsisy dikana raha tsy eo ianao, tsy mahavita ninina rery a, miankina aminao tanteraka androany, diso fanantenana raha tsy ampianao. Dia mitsangana zao dia lazao hoe azoko zao izany sady tena tsotra. Tsisy olana. Na tsy nivavaka maraina za hiazakazaka anao planina. Hainareo ve fa ny fandaniana fotoana miaraka amin'Andriamanitra manome voninahitra azy. Ary ilaza mihitsy aza hoe mety ho tena maniratsira azy mihitsy rehefa tsy mandany fotoana miaraka amintsika satria raha tena lazaintsika amin'izany zao dia hoe tsy mila anao a. Izany hoe marina izany fa aza mijery ohatr' izao. Tsy za sahirana fotsiny zao. Hitanareo zao manana olana be anao tsy ho sahirana tsy anam-potoana izany. Marina izany tsy milazany marina ve? Hoe ianao izany tena manana olana be tsy maintsy mahita fotoana ho azy ianao. Dia hitanareo ny sasany amintsika zao efa niodiny indroana intelo tendrombohitra ray foana za tsy ohatr'izany fa ny ahy efa 100 angamba izany. Mandra-pahaizako izany ihany farany. Fa raha tsy ianao tsy mahavita ninina fa rehefa tonga amin'izany tebotra izany dia lasa nanaiky ny herin'Andriamanitra koa. Fa tsy mbola nazo izany hery izany raha tsy nahalala fa hoe mila manana izany mba hivelomako.